raisina fifaliana na inona na inona zany zavatra mety andalovan'olona anankiray dia izao ny zavatra tiako ampahirizanareo sambatsika manana tenin'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra dia tena manangana, tenin'Andriamanitra dia tena mamoky, tenin'Andriamanitra dia tena mamily lalana. Misy olona resaka tamiko teo vao eo, za moa dia mandray message ohatr'izay foana matetika dia izao ny tenin'ilay olona farany raisiko tamin'ny message teo hoe olona ny an-tany lavitra be any izy, tena eto am-bavaka rato fa tena natolana be, tena olana be mihitsy. Ary amin'izao fotoana izao ny zavatra tiany zany teo dia andeha hitokana kely dia ary vavaka dia entina mivavaka satria maninona mifantatra ny olana tsisy hoanina tsony zareo amin'izao tsika miteny izao, tsisy arotsaka tsony mihitsy. Izao no teniko taminy dia ny hoe aloha mitory-teny, andao aloha tsika hiantory-teny, andao aloha tsika hivavaka. Fa amin'ny Baiboly misy olona mihitsy ohatr'izany, hitanao ilay vehivavy manano tena anankiray dia mananjanaka, dia tsy nisy ninona hoanina tsony izy dia sendra mivoaka teo an-dalana teo izy andeha haka hazo anankiroa ohatr'izao, naka kitay kely anankiroa. Ho atao ino io kitay kely io? Andrahoana le ambona koba kely ho an'izy mianaka dia rehefa avy eo izy dia andeha ho faty izahay. Fa ny zavatra mahafinaritra izy andeha naka an'ilay kitay kely nifanena tamina mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa. Dia rehefa mifanena tamin'io lehilahy io izy dia izao nisy zavatra teneny io mpanompon'Andriamanitra io ataony dia tao aorianan'izay amin'izay niverina nisy zavatra be tokatrano. Tena aloha rehefa mivonona ho faty ve tsisy hoanina tsony zay fa ty sisa dia maty, fa nandalovana tenin'Andriamanitra dia ilay olona efa saika maty teo lasa tsy maty izy. Ary iza moa tsy olona efa nandalovany tenin'Andriamanitra, olona efa maty tany am-pasana zany Lazarosy zany, fa nitenenan'Andriamanitra fotsiny dia nitsangana. Ka androany andao tena andao raisitsika amin'ny tsika moa dia misy olona manaraka ihany koa tsika an'ilay maka an'ilay sary io dia misy olona manaraka tsika dia mba amin'izay mba zarentsika ho an'ny olona rehetra koa zavatra izay misy teto. Dia andao aloha alohan'ny tirana be raha mety aminareo andao tsika hitsangana vetivety tsika fa hipetraka tsika rehefa avy eo dia andao ataontsika ny fifaliany tiry ity, andao ataontsika ny fifaliany tiry ity hoe ny teninao Andriamanitra io dia tena andao tsika hanao an'izany izany, andao tsika hianatra andray tenin'Andriamanitra amin'ny fifaliana dia afaka mitehaka tsika, afaka mandihy. Ndao Andriamanitro dia feno fitiavana lehibe, miteninao mandrisy lahatra, anakatsakana izay anambara ny fitiavana, anompanao Andriamanitro dia fahatsara eo anilana, ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana, anompanao Andriamanitro dia fahatsara eo anilana, miteninao Andriamanitro dia fahavalom-pahafatesana, hatrany am-pasana zano mandre, ny maty dia ho velona hita, ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana, anompanao Andriamanitro dia fahatsara eo anilana, ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana, anompanao Andriamanitro dia fahatsara eo anilana. Eo ihany miteninao Andriamanitro dia azavana manjo dia azavana manjo-pihaka, fiadanana mahafa-po fiadanana